Taranja basketball tany Mahajanga tany Ainko ny ambom-pionana tamin'ny fifaninana nasionaly. Famaranana teo amin'ny Skadi N1B vehivavy sy ny latsaky ny 20 taona no nitanterahana tany Mahajanga Skajazalamo ny latsaky ny 20 taona fetina ny tompon-daka ny Madagasikara io. Teo amin'ny vehivavy ary dia ny BFT avy eto Analamanga no tompon-daka ary teo amin'ny zazalahy latsaky ny 20 taona kosa dia ny Askim avy eo Mahajanga ihany no voahositra tompon-daka ny Madagasikara. Ny ekipan'ny BFT no voahositra ho tompon-dakan'ny Madagasikara rehefa nandresy ny asa tamin'ny isa 27 teo amin'ny lalao famarana fedina ny tompon-dakan'ny Madagasikara Skadi N1B vehivavy eo amin'ny taranja basketball izay nitanterahana tany Mahajanga. Ekipa samy avy eto Analamanga izany no ireto tafita tamin'ny lalao famaranana ireto. Hatreo amin'ny apa-efapitaona telo voalohany dia ny fanakaiky hatrany ny isa teny amin'ny Filaitra be na dia nitarika hatrany aza ny BFT. Tany amin'ny 4 minitra tsy atapitra ny apa-efapitaona farany no nanary baolina betsaka ny asa, nanampitrotraka ihany koa ny tsy nahatafidiran'izy ireo lancer franc maromaro. Hain'ny BFT nanaroatra ny fotoana kely ny lalaovana ka nanjary nisy ny elanelana enina teny amin'ny Filaitra be ka nahatafavoaka ny BFT ho tompon-daka ny Madagasikara. Niady ny lalao fa zavatra nakonona resanay raha te sopanay zay dia lancer franc raha ihany. Rehefa faninana teto Madagasikara nahafapoanao rehefa? Tsara ny faninana satria be dia be zany ireo ekipa nandray anjara. Dia tokony ohatrany foana zany le satria tena mahafinaritra le manao match be dia be. Satria tena tsy ampy mihitsy zany ny match zay atao Madagasikara tsy tadavina ohatran'izay. Teo amin'ny kartalo voalohany fanakaiky ihany kely ny elanelana. Teo amin'ny kartalo faharoa somary niraka amin'ny troisième atao somary inona zavatra misy tatonga ny elanelana. Adin'le joueusenay zany nanao repli défensif. Dia olana be anankiray koa zany ampitainao mpanazatra le toromarika fa tsy mandray le mpilalao. Ny antony mafy be le tension sy le pression ny match dia toy zany atao. Lalao efa nampoizina ihany izy io satria efa ekipa mifampitady Antananarivo zay satria samy amin'ny Ligue Analamanga. Fa tamin'ny match régional zay tsy ampy tsy teo ny lemanay dia resiny zay 2 fois. Dia taty arina moa dia niezaka zay hoe mba andresy amin'izay. Inona ny tena hitanao hoe tombony hoanareo tamin'ny androany? Hoanay le intérieurnay miady daholo dia zay manamena azy tsara hoe afaka miady zany. Tany amin'ny régional zay tsy teo menay, tsy teo eliernay, tsy teo koa pivot dia zay teo anananay no nataonay. Teo amin'ny famaranana ho an'ny Skadi zazalahy latsaky ny 20 taona kosa indray dia samy ekipa avy ao Boeny no tafita tamin'ny lalao famaranana dia ny US Douane manao akanjo fotsy amin'ny tsara zany sy ny Askim manao akanjo manga. Ny ekipan'ny Askim no voahositra ho tompon-daka ny Madagasikara rehefa nandresy ny Douane tamin'ny isa 7-20. Lalao izay isan'ny niady ihany koa ity famaranana ho an'ny Skadi zazalahy ity dia somary enjana sy mafy aza ny lalao kanefa dia totosa hatramin'ny farany ihany. Vokatra izay fifandonana mafy izay dia navoakan'ny mpitsara ny kianja mitafy mihitsy moa ny mpilalao rola avy eo amin'ny Douane sy avy eo amin'ny Askim. Na izany aza nefa dia niroso mitoy ihany ny lalao ka tonga hatrany amin'ny apa-efapitaona 4 farany izay nivoahan'ny Askim mpandresy.
voafidy ho mpilalao mendrika kosa iajam-pirenena liva avy eo amin'ny BFT ho an'ny skady zazavavy NNB io ary mpampidi-baolina betsaka indrindra rasa Irène avy eo amin'ny BCA ny diana izany ary laharana fahatelo tamin'ity fanan'ity dia ny ASF Analamanga. Teo amin'ny skady zazalahy latsaky ny 20 taona kosa dia mpilalao mendrika itody Adjiniaina Zoziano avy eo amin'ny Esdoane ary mpampidi-baolina betsaka kosa Irakotson Eliasy avy eo amin'ny Esdoane ary laharana fahatelo kosa dia ny JSP Angoeny. Tsara mendrika nandritra ity fananana ity tany Mahajanga dia Andrea Tsilanjara Doris avy eto Analamanga sy Razafitra Lamasambatra avy any amin'ny Ligue Haute Matsiatra.